Idra amin'ny tontolo politika kosa sika manomboka tomboisa ireo mpanohana n'Andriamatoa Azo Andrianarivelo amin'ny fifidianana izay filoham-pirenena izay ho tanterahana ihany koa amin'ny 4 ny volana Jolay ratsaivina moa dia ity candidat ity no nametraka ny antsoata taratasy voalohany hilatsako fidina amin'izay fifidianana filoham-pirenena izay. Misy ny firaisan-kina ka ny fo miara-mona mitety fitiavan-tanin-drano dia manoloana tsy misy fepetra amin'ny président Azo Andrianarivelo. Beda be ny asa le raha anailanao ary mahafantatra tsara ny olana mianjady amin'ny fitantanana n'izany commune izany. Izay moa leader fanilo zany a tia faritry Vakinakaratra tia amin'ny fototra zany a ny rafitra apetraky ny président Azo ny fanaraka amin'ny heritreritra ny taty amin'ny base dia izay no nahatonga anay nanao fanambarana latsaka nanao ny fanambarana ny zavatra. Piasa antoko politika manana ny foibe ny eto Antsirabe voalohany ao amin'ny programme n'Andriamatoa Azo Andrianarivelo dia mifototra indrindra anisany ny principe de redevabilité zany zay zavatra ilaitsika izay. Izy koa no hitanay atraty am-boalohany mihitsy tsy mba nisy romoromo ny fametrahana filatsaham-pofidiny fa tena mazava ary mipetraka ara-dalàna. Izy no manana n'ilay heverinay tsanganana mpitondra manana ny fahavononana tena hoe anarina tokoa anty firenena ity.